Bonjour, bonsoir à daholo tsika rehetra any atokantrano any tsy amin'ny toerana izay mitsika ny fampianarana. Andrositsika amin'ny lesona zany fa zao aty amin'ny Daniel indray tsika zany hoe maninona indray ary tsika ny amin'ny Daniel indray no mandeha satria ny apokalipsy zany tsy mahazava ny tenany. Ary ny apokalipsy dia miankina be amin'ny bokin'ny Daniel ihany koa ary tsy amin'ny bokin'ny Daniel ihany fa amin'ny Baiboly iray manontolo zany. Ka iroso aritsika zany anondray ny fampianarana mikasika le zany hoe amarana zany tsika mikasika le resaka le hoe tsangam-bato lehibe tamin'ile nofin'ny Nebokadnezara iny ary efa niresaka le vato tsika tamin'ny tapany maraina iny dia hofaranantsika amin'ity ariva ity zany ary raha sitrapon'Andriamanitra dia hiditra amin'ny toko fafito zany tsika satria mifandray be amin'ny toko fafito io lesona io izany. Ivavaka ary tsika metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tompo Ray Masina sy tsara indrindro, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao, eny mananitra avy ny anaranao izay hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra Ray fa noho ny fahasoavanao dia mbola nomenao fotoana izay ahafahanay miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Misaotra ny amin'ny fotoana izay efa nomenao anay tamin'ny tapany maraina iny ary misaotra ihany koa amin'izao fotoana omenao anay amin'izao tapany hariva izao indray. Raha io, aoka ireny fanahinao hiasa aminay amin'ny fahafenona, ka izy ampahafantatra anay ny zava-miafy ny teninao dia ny bokin'ny faminaniana. Sokafo ny fonay Ray, sokafo ny sainay mantaranay ny sitraponao ka dia mitenena raha io fa vonikehino izay vahoakanao. Raha io, mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky eto anatrehanao, ary na dia miezaka ary izay manao izay marina eo anatrehanao na dia miambana ary izay dia ny tompo misy fotoana izay mbola latsaka ihany, misy fotoana izay mbola alaim-panahy ihany. Afao izay mbola malaky mahazo anay tompo, afao izay mifahalemena sy ny tsy fahatanterahana rehetra raha ninona mety fahotana vitanay teo anatrehanao dia hifonanay aminao. Ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Jesosy io, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Areo ka ny fanahinao tompo hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Eo am-pelatananao Ray no metrahanay ny fotoana izay iarahanay eto. Ka tsy hanan'ilay ratsy fahefarana zany na dia kely aza raha kofy amin'ny ranao izay Jesosy io ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hitantana anay. Ary eo ka am-pelatananao Andriamanitra izao fotoana izao sy ny fampianarana ny fitaovana izay ifampifandraisanay eto dia tsy hanan'ilay ratsy fahefarana dia kely aza fa aoka ny ranao andrakotra izany Kristy io ka hiaro izany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Dia raina ny anaranao raha io ka raha izay ny anaranao mena voninahitra ianao raha hatramin'izay ko mandrakizay. Ny anaran'i Kristy nanandratanay izao vavaka izao Ray teto anatrehanao dia mitenena Ray fa vonikehino izay vahoakanao. Halleluia, amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesona zany, inona moa ny lesona niresahantsika tamin'ny farany iny dia niresahantsika zany dia mikasika ilay hoe avaizany ny avian'ilay vato hoe tsy nedan-tanana io zany dia hoe avy any amin'ilay tendrombohitra zany izy io. Ka efa niresahantsika teto mikasika an'izay fa mamitana fotsiny zany zavatra hitantsika dia hoe eo amin'ny Israelianina na eo amin'ny zareo Hebreo zany dia hoe inona ny hevitra ny hoe raha vao miresaka tendrombohitra zany ao amin'ny soratra masina teo amin'ny Israely na teo amin'ny zareo Hebreo dia hoe maneho an'ny Ziona zany na maneho an'ny Jerosalema. Dia inona moa ilay Ziona na Jerosalema? Ilay toerana hipetrahan'Andriamanitra zany, ilay toerana hipetrahan'Andriamanitra. Satana dia naninona mikiry biby mihitsy nanao izay heriny Ray manontolo izy mba ahazona an'io toerana io, izay no nahatonga azy indrindra izay nazera tetỳ an-tany. Dia fantatsika zany fa ilay vato tsy nedan-tanana zany dia zao miala avy tany amin'ilay tendrombohitra izany. Dia zavatra anankiray dia ity ihany koa amin'ny jiosy zany na amin'ny Israelianina dia misy heviny ihany koa ny tendrombohitra. Amin'ny teny Hebreo inona ny hevitra ny tendrombohitra? Amin'ny teny Hebreo eto indray zany tsika amin'ny teny hoe amin'ny teny Hebreo. Raha vao mitresaka hoe tendrombohitra amin'ny teny Hebreo dia ny dikan'izay dia hoe rocher na hoe vatolampy. Raha vao miteny zany hoe tendrombohitra dia maneho inona? Maneho vatolampy zany zay amin'ny teny Hebreo. Ka ilay teny hoe vatolampy zany na hoe vato dia maneho an'iza zany zay? Maneho an'Andriamanitra zany zay. Raha vao miteny zany hoe vato na vatolampy dia maneho an'iza? Maneho an'Andriamanitra zany izay. Dia jereo tsara fa zao ny ilazany azy atao anatin'ny soratra masina. Ao amin'ny Isaia 9 izy miteny an'izany, jerentsika kely.
ao amin'ny Isaia 9 ny 7:10 sy ny 4:10. Isaia 9:7:10 sy ny 4:10. Dia ahoana izy? Jehova tompony maro no asino. Aroka izy ihany no atahoranao ary izy ihany no angovitanao. Dia toy izany eo amin'ny 4:10. Dia ho fitoerana masina ho anareo izy, fa ho vato mahatafitohina sy vato lampy mahaso lafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israely, sady ho fandrika sy tonta amin'ny mponina Jerosalema. Dia eo amin'ny 4:10 tenany tsara. Dia ho fitoerana masina ho anareo izy, fa ho vato mahatafitohina sy ho vato lampy mahaso lafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israely, sady ho fandrika sy tonta. Zany hoe Andriamanitra zany dia lazaina inona? Lazaina fa vato sy vato lampy. Ka raha vao miresaka izany ianao hoe vato na vato lampy, dia maneho an'iza zany zay? Maneho an'Andriamanitra zany zay. Ka le vato ty zany le hoe tsy nendahan-tanana niala teny amin'le tendrombohitra ty zany, dia maneho an'iza zany? Satria le tendrombohitra maneho an'ilay le hoe fitoeran'Andriamanitra. Dia le vato tsy nendahan-tanana zany niala teny amin'le tendrombohitra dia maneho an'le fanjakan'Andriamanitra zany zay ho avy. Maneho an'le fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Dia jerentsika ihany koa zany le izy, satria raha mijeritsika zany natiorany zany dia zao hoe natiorany vato io dia zao mifanohitra amin'ilay tsangam-bato maneho an'le fanjakana manerana an'izao tontolo zao. Dia hitantsika tao anatin'ny tsangam-bato lehibe ny le hoe fanjakana voalohany resana tao dia hoe fanjakana volamena, fanjakana volafotsy, fanjakana varahana, fanjakana vy, fanjakana visy tamin'ny manga. Zany hoe maneho an'le fanjakana amin'izao tontolo zao zay fandimby zany nanomboka tany amin'ny Nebukadnezara ka hatramin'izao andro iainantsika zao. Ka ny natioran'ilay vato zany raha ampoarina amin'ny natioran'ireo metaly ireo na le matiera zany zay hitantsika tamin'ilay tsangam-bato dia zao mifanohitra tanteraka amin'ilay vato zany ilay tsangam-bato lehibe maneho ny fanjakany izao tontolo izao. Dia inona no hitantsika fa mifanohitra tanteraka zay? Satria ny zavatra hitantsika dia zao rehefa niala teny ambonin'le tendrombohitra le vato lampy dia inona no nataony? Tsy hoe nidina tetỳ tany izy dia nipetraka. Fa ny zavatra nataony dia zao nisy agression tao. Tonga dia namely izy kapainy ny tongon'le tsangam-bato lehibe. Zany hoe le fanjakan'olombelona mihitsy zany tonga dia nazerany. Zay le tonga dia hoe mifanohitra zany le fanjakanareo. Le fanjakana ara-tany mifanohitra amin'le fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa nidina le fanjakan'Andriamanitra zao zay asehon'le vato dia tonga dia namely ny ratsan-tongon'ilay tsangam-bato lehibe izy ka nanjera sy napodika azy zany ary natonga azy tsy ho hita intsony. Zany hoe le ordre zany, satria tsika hitantsika le ordre tario hoe le fanjakan'olombelona zay asehon'le fanjakana farany teo amin'le tsangam-bato lehibe dia maneho an'le alliance humaine ny fanjakana farany io. Dia io maneho an'le hoe nouvel ordre mondial. Zany hoe io ordre io nefa ny amin'ny fiavian'ilay le nouvel ordre mondial io amin'ny fiavian'le fanjakan'Andriamanitra dia zao hoe rehefa ho avy le fanjakan'Andriamanitra zany dia ho azeran'Andriamanitra io. Ho rava tanteraka zany. Zany hoe misy hery roa mifanandrina zany io. Le ordre avy amin'Andriamanitra sy ny ordre ihany koa avy amin'ny olombelona. Zany hoe ilay rafitra avy amin'Andriamanitra sy ny rafitra avy amin'ny olombelona. Tsy mety miaraka zany ireo zavatra ireo. Dia zavatra anankiray dia ity hoe inona ihany koa ny zavatra hitantsika eo? Vakitsika kely fotsiny aloha le izy eo amin'le 2:4:30 ny amin'ilay hoe vato nanjera le tsangam-bato lehibe. Sao dia misy vao manaraka koa hoe inona indray zany resahany zany. Dia verenantsika vakina kely fotsiny zany mba tsy hoe miteny amin'ny vida fotsiny zany eto. Vakitsika le 2:4:30. Dia ahoana ozy izy? 2:4:30. Zao ny tenin'ny ato. Nijery ianao ambara-panisy vato voentaka nefa tsy nendahan-tanany ary namely ilay sary teo amin'ny tongony visiny tamin'ny manga iny ka nahatorotoro azy. Namely ilay sary amin'ny tongony visy tamin'ny manga iny ka nanorotoro azy izy. Io ilay vy zany le vato zany nanao agression. Zany hoe nanafika an'ilay ratsan-tongotra visy tamin'ny manga ka nanjera anazy. Dia fantatsika fa
io fanjakan'Andriamanitra io zay aseho an'ilay vato zany satria Andriamanitra no nanorina azy de zao izy io zany tsy manaraka ilay fanjakan'olombelona satria raha nijeritsika ilay fanjakana ny fandimby de zao hoe nanomboka tany amin'ny fanjakana volamena nefara taty amin'ny fanjakana vy sy tanimanga de hoe raha tonga ilay fanjakan'Andriamanitra zany de tsy hoe ilay fanjakan'Andriamanitra nandimby an'ireo fanjakana ireo fa ilay fanjakan'Andriamanitra zay asehon'ilay vato de zao hoe araka ny efa hitantsika tamin'ny tampomaraina de Andriamanitra mihitsy no nanorina ny fanjakana io satria ilay fanjakana zay aseho an'ireo metaly maro samihafa ireo sy ilay tanimanga de zao maneho ilay fanjakan'olombelona fa ty fanjakana zay vato ity de maneho ilay fanjakan'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no nanorina azy de mazava ho avy zany raha hoe tsy mitohy amin'ny fanjakan'olombelona io ilay fanjakan'Andriamanitra fa tsy maintsy azera zany ilay fanjakan'olombelona mba hahafahan'ilay fanjakan'Andriamanitra mitoetra izany de hitantsika moa zany fa rehefa nazera zany io fanjakan'olombelona io de zao tsy hita trasy tsony zany io rehefa voatoritory izy aty amin'ny 5:3 tapany voalohany izy miresaka an'iny 5:3 tapany voalohany dia niara-toritory ny visy ny tanimanga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eny ampamoloana fahavaratra hozy izy de toy izany eny ary nipaonirivotra izy ka tsy nisy ny toerany ary ilay vato namelony sary dia tonga tendrombohitra lehibe na feno ny tany rehetra ahoana tsara izy dia nanoritory ny visy ny tanimanga sy varahana sy volafotsy ary volamena ka tonga toy ny akofa eny ampamoloana fahavaratra nenatony ilay akofa reny tsofony rivotra zany de nipaony rivotra izy ka tsy nisy toerany zany hoe tsy hitatsony zany io fanjakana io tsy hitatsony io fanjakana io zany de tsy vitan'izay fa tsy hoe ireo metaly ireo ihany no ny anjera fa na le tanimanga ihany koa aza de potika satria le tanimanga io araka ny efa hitantsika tamin'ny tampomaraina iny de zao hoe tsisy fifandraisany amin'le vato tsony io na de hoe eo aza le tanimanga amin'le hoe maneho an'le hoe mpivavaka azy de zao hoe io fanjakana mpivavaka io zany de zao tsisy ifandraisany amin'Andriamanitra fa niara-nazera tamin'ireo metaly ireo satria nahoana efa nifandray tamin'ilay vy izy ka rehefa nifandray tamin'ny vy izy de very ilay fifandraisany tamin'Andriamanitra satria lasa nifandray tamin'ny fanimpotsampy izy satria ny vy de maneho inona ihany koa maneho an'ilay hoe idôlatria na hoe maneho an'ilay fanimpotsampy izany zavatra hitantsika ihany koa de zao hoe ity fanjakana ity hafa ty fanjakana ity satria tsy fanjakana eto an-tany izy ity zany fa fanjakana vaiza avany amin'ilay tendrombohitr'Andriamanitra no ny aviany de ny zavatra mahavariana eto nefa de ity amin'ny zavatra zay nilazainy teo hoe le vato izy rehefa niala avy teny amin'ilay tendrombohitra nanjera ireo fanjakana rehetra ireo de inona ny zavatra nitranga avy eo vakitsika kely le 5:3 tapany faharoa 5:3 tapany faharoa de ahoana izy io amin'ny 5:3 tapany faharoa ary ilay vato namelony sary dia tonga tendrombohitra lehibe na feno ny tany rehetra asa raha misy zavatra tsikaritra reo anatin'izay teny zay le vato niala vaiza niala avy any tendrombohitra le vato tsy nendan-tanana de rehefa avy eo izy nidina namely mafy ny ratsa-tonga le tsangam-bato lehibe zany hoe maneho le fanjakana farany eto amin'ity zao tontolo zao ty maneho an'le alliance humaine zany le fanekena farany zay ataondreo mpitondra fanjakana manerana an'izao tontolo zao le atsotsika hoe nouvel ordre mondial rehefa nanjera ny fanjakana io vato tsy nendan-tanana io de inona ny zavatra nisy lasa tonga tendrombohitra lehibe ozy izy ary nameno na feno ny tany rehetra inona ny hevitra n'izany zany hoe rehefa tonga teto an-tany zany le vato de zao naka ny toerana zay niaviny tany am-boalohany zany hoe naka le toerana naka le endrika le tendrombohitra zay niaviny
naka le endrika zay niaviany verenantsika vakina kely izy teo ahoana tsara izy teo 5:7 tapany faharoa manao hoe ary ilay vato namelony sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra ozy izy nahafeno ny tany rehetra eo zany le sary de maneho inona indray maneho sahady maneho le niaviny hoe ity fanjakana ty nge le fanjakan'Andriamanitra avy any an-danitra ty tonga teto tany ty zany hoe le fanjakana avy amin'Andriamanitra le avy any an-danitra tonga nidina eto tany ity ary samihafa amin'ny fanjakana teo aloha izy satria nahoana maharitra mandrakizay ozy izy eo amin'ny 4:7 izy miteny an'izay vakitsika kely 4:7 ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo ny Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana zay tsy horava mandrakizay ary izany fanjakana izany sy avela ho an'olon-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroany sy levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay zany hoe fanjakana io zany dia zao hitoetra mandrakizay io fanjakana io le fanjakana teto tany dia zao tsisy maharitra zay mahatonga azy mifandimby dia nesorin'Andriamanitra tanteraka io ny mpaondrivotra ozy izy ka tsy hita intsony fa ty fanjakana ity zany dia maharitra mandrakizay tsy hody miasina ity fanjakana ity zay zany ny endrika n'ilay izy hoe natiran'ilay fanjakana fantatsika indray hoe avaizany natiran'izy io natirany dia fantatsika hoe avy eo amin'ilay tendrombohitra izy fa zao niverina tamin'ny toerana zay nisy azy izy satria lasa tendrombohitra lehibe izy mameno ny tany rehetra ozy izy eo amin'ilay 5:7 tapany faharoa dia ahoana ozy izy 5:7 tapany faharoa averiko kely izy io ary ilay vato namelony sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra ty tsangam-bato ty zany zay hita amin'ny nofiny Nebokadnezara dia zao hoe tena hoe tsangam-bato lehibe tena ohatra hoe zavatra ngeza be zany hitanao tsangam-bato lehibe dia misy loha volamena tratra volafotsy kibo varana sy fe varana ratsatongotra vy ratsatongotra vy sy tamimanga dia tena hoe sary ngeza be zany io kanefa io statue zany io tsangam-bato lehibe io zany dia maneho an'le arrogance n'olombelona ina moa le arrogance n'olombelona zany le avinaviny maha-olombelona zany misymbolize an'izay zany io misymbolize an'le avinavina n'olombelona zany io kanefa kosa io le avinavina satria mieritreritra izy tena izy ny tena zinona zany zay ny sary aseho an'le tsangam-bato eto kosa nefa dia zao kely io tsangam-bato io ary tsisy dikany io tsaka ny tsingetana eo anatrehan'ilay vato zay lasa tendrombohitra lehibe satria mahafeno ny tany rehetra mahafeno ny tany rehetra raha raisina zany le fampitahana dia tena hoe tsisy dikany angeo satria le vato lasa tendrombohitra miverina amin'ny toerana izy mahafeno ny tany rehetra ao nisy Jehova any Jehova ay ny tany rehetra ozy Jehova any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy dia io fanjakan'Andriamanitra io zany dia manenika ny tany rehetra ary maharitra mandrakizay zany izy io eto ambonin'ity tany ity eo zany ny fanontaniana mipetraka betsaka mantsy ny olona miteny an'izay rehefa hoe maty dia hoe mitsakana any an-danitra dia hoe mipetraka any an-danitra fiainana mandrakizay fa ny fiainana mandrakizay inga tsy any an-danitra fa ity an-tany satria io fanjakan'Andriamanitra io dia hidina eto an-tany io dia hitoetra eto an-tany mandrakizay io dia ahoana ny namarana ny Daniela n'lay nofy le fanazavana an'le nofy tamin'le mpanjaka dia zao ny teneniny azy eo amin'le 5:7 tapany faharoa 5:7 tapany faharoa dia zao ny teneniny azy eo raha vakitsika zany izy io dia ahoana izy izy dia ampafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatry izay ozy izy marina ny nofy ary tsy maintsy toy ny heviny marina ny nofy ary tsy maintsy toy ny heviny mikasika ny nofinao io ry mpanjaka dia zao
marina io nofo io ary tsy maintsy ho to ny heviny. Zany hoe maninony Daniela no miteny an'izay hoe marina io nofo io ary tsy maintsy to ny heviny. De zao ny profon'izany nofo zany ozy izy Daniela de zao mitaky finoana zany. Anjaranao zany ny minitro mpanjaka na tsy mino zay zavatra nambarako anao. Ohatra antsika ihany koa zany zay ampahafantarina zany. Nebokadnezara ange tamin'izany androny zany de zao hoe nandray an'izany nofo zany izy. Fatany Nebokadnezara tsara fa araka n'io zavatra nytenenin'ny Daniel hoe zao le nofinao ry mpanjaka ary zao ny heviny. De tena satria hitan'ny Nebokadnezara tamin'ny nofiny io. Satria napatsahiviny Daniel azy rehefa nanazava ny nofo Daniel hoe tu regardes ozy izy nahita ianao ry mpanjaka zao ny zavatra hitanao, zao ny zavatra hitanao, zao ny zavatra hitanao. De ny porofony Daniel zay tamin'ny zavatra nyteneniny de tena gaga le mpanjaka, tena zany tokoa le izy. Satria tonga rehefa vita mantsy io fanazavana nofo de niankohaka teo alohan'ny Daniel i Nebokadnezara. Nanome voninahitra le mpanjaka ny lanitra nanao hoe tsy misy andriamanitra hafa tsy izy rery ihany fa izy le andriamanitry ny izy ny tena andriamanitra ozy izy. Ka de zao hoe itsika zany ny toerana misy atsika amin'izao fotoana zao de ohatra ny toerana nisy an'ny Nebokadnezara tamin'ny androny nanambarana n'izany nofo zany. Zany hoe nitaky finoana tamin'ny Nebokadnezara zany io. Raha nino zany Nebokadnezara de nanao any mino izy fa tsy maintsy ho avy zany fanjakan'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra nisy de ty notoerin'ny Nebokadnezara ange zany. Fatany fa marina le nofy. Fa zao lazaina fa izy le lo volamena. Ary io fanjakana io de tsy maintsy afara amin'ny fanjakana visy tamin'ny manga io. Zany hoe mitotongana zany lay fanjakana avy eo. Ary tsy maintsy ifandimby le fanjakana avy eo. Fa izy tsy nanaiky an'izay fa amin'ny Daniela toko fahatelo ho an'izay tsika vonona zany hijery an'izay amin'ny Daniela toko fahatelo de zao inona zavatra nataony Nebokadnezara nanao tsangam-bato lehibe izy. Nampitoviana io tsangan'olona io zany zay hita tamin'ny nofo io. Fa zao nataony volamenatra ny tapindokatra ny paladi. Inona ny hevitra an'izany? Manao hoe ny fanjakako de aritra mandrak'izay, zay ny dikan'izay. Satria manohatra an'izay de ohatran'ny olombelona ihany koa. Fantatr' zao tontolo zao nge zany hoe fanjakan'Andriamanitra ho avy zany. Fantatr' zao tontolo zao zany. Fa Satana de miasa zavatra mbola ho hitantsika io amin'ny Apokalipsy 4:20. Fa Satana de miasa amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanjakana manerana n'izao tontolo zao mba tsy ahafantaran'ny olona ny fiaviany zany fanjakan'Andriamanitra zany. Mba tsy ahafantaran'ny olona fa ty fanjakana zay misy amin'izao fiainantsika ankehitriny ity amin'ny alalan'io fifanekena zay atao io de tsy maintsy ho rava io. Fa zao mitaky finoana amintsika le izy. Manao hoe ino ve tsika sa tsy ino? Fa zany fanjakan'Andriamanitra zany de manao tsy maintsy ho avy zany fanjakan'Andriamanitra izany. Andrava ny fanjakana rehetra zay misy manerana an'izao tontolo zao. Izany hoe rehefa tena jerena zany mikasika an'ilay nofin'ny Nebokadnezara ny amin'ilay tsangam-bato lehibe de zao ireo fanjakana nifandimby ireo hatrany amin'ny fanjakana volamena ka hatrety amin'ny fanjakana visy tamin'ny manga de zao tsy de tena misy lanjany lehibe ireo. Fa napetraka ireo fanjakana ireo mba ampiorina ny fahatongavan'ilay fanjakan'Andriamanitra zay ho avy. Hoe ho avy fanjakan'Andriamanitra io. Ka zao ny zavatra misy alohan'ny hatongavany fanjakan'Andriamanitra io de hitsantsika teo amin'ny lafin'ny tantara tokoa zay fa nisy zany fanjakana Babiloniana zany, nisy zany fanjakana Mediana sy Persiana zany, nisy zany fanjakana Grika zany tamin'ny alalan'ny Alexandre le Grand, nisy zany fanjakana Roma Gentilisa zany, nisy ny fanjakana misy ihany koa le fanjakana visy tamin'ny manga zay miainantsika amin'izao fotoana zao satria tena ao anatiny tsika. Ary hitantsika tao anatin'izany hoe izy io fanjakana ihany koa zay tany manga mimpanefi tany manga io zay mifandray amin'ny vy hitantsika teto zany. Fantatsika teto hoe iza izany. Izany no manam-pirofo fa ny faminaniana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra io de tsy amin'ny lafiny hoe resaka nofinofo sy revirevi fotsiny zany. Hoe zany revirevi zareo kristianina fotsiny zany. Fa hita misy pirofo mivaingana
alohan'ny fahatongavany io fanjakan'Andriamanitra io. Ary fanjakan'Andriamanitra io dia zao hoe tsy ho maintsy ho tanteraka io araka ny faminaniana. Ka reo fanjakana rehetra zay ny fandimby ireo zany dia misy fomba fiteny manao hoe raha ohatra zany ianao hoe ohatra hoe andeha anaty ala ianao dia manaraka plan ianao rehefa mandeha anaty ala. Dia inona ny plan arahanao? Misy repère any anatin'ny ala io, ty repère ty mitondra anao makary amin'ny ankavanana. Ty indray mitondra raha andeha amin'ny toerana anankiray zany ianao dia ny repère iny no mitondra anao. Ohatran'ireny panneau de signalisation reny zany hoe ty RN6, ty RN3, ty lalana makany anany, ty lalana makary, ty panneau ty mitondra anao any. Dia ohatr'izay ireo fanjakana mifandimby ireo zany panneau reo mitondra anao, repère ireo mitondra anao makany amin'le iny, makany amin'le fanjakan'Andriamanitra, makany amin'le fiavian'le fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe panneau mipetraka ireo fa ireo zany karazana ohatrany hoe ahoana moa lafiny anay fotoana napetraka teo amin'ny tantara zany ireo hoe fotoanan'izao ty fotoanan'izao ty fotoanan'izao zany hoe misy fotoanany zany le tantara. Dia hoe rehefa tonga ny fotoanan'ity fanjakana visy tany manga ty dia amin'ny fotoana io no tonga le fanjakan'Andriamanitra. Dia tonga amin'io le fanjakan'Andriamanitra zany. Voalohany zany aloha dia zao hoe io fanjakan'Andriamanitra io dia misy io fa tsy hoe zavatra noforonina io na zavatra hoe noforoporonina io. Hoe zavatra ny saintsaina ny revirevena tany fotsiny io. Fa misy io fanjakan'Andriamanitra io ary tsy maintsy ho tanteraka io amin'ny lafin'ny tantara. Tsy maintsy ho tonga satria io ny amarana ny tantaran'ny tany zany. Ohatran'ireo fanjakana rehetra izay fahitantsika teo aloha. Ary ny farany dia zao manao hoe ny famantarana zany na hoe ny données izay nomenantsika teo amin'ny faminaniana dia mametraka tsara manao hoe izao fotoanantsika izao no fotoana izay ahatongavany io fanjakan'Andriamanitra io ka hanorenan'Andriamanitra an'io fanjakana io. Satria Andriamanitra dia niteny mihitsy manao hoe amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo dia hanorina fanjakana hoy Andriamanitra. Zany hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany no hanorenan'Andriamanitra n'io fanjakana io. Miaina ao anatin'inona zany tsika? Ao anatin'ny tantaran'ny faminaniana zany tsika amin'izao fotoana izao. Ao anatiny mihitsy tsika amin'izao fotoana izao. Betsaka no miteny hoe mirediredy, miteniteny foana. Asakasaka izay tsy ino e. Fa niteny Daniela amin'ny Nebokadnezara dia marina hozy izy. Manao ahoana izy? Averiko tsara ny 570. Ahoana izy amin'ny teny farany? Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Na ino zany ianao na tsy ino dia zao marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Tsy maintsy ho tonga io fanjakan'Andriamanitra io ary amin'ny vina amin'izao fotoanantsika zao mihitsy io. Ao anatintsika zany. Tsisy malala ny orana ny fotoana, Andriamanitra ihany ny malala. Fa fantatsika fotsiny zao dia ao anatin'ilay fotoana mihitsy tsika ao anatin'ilay fotoana ny faminaniana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zany hoe efa akaiky ilay fanjakan'Andriamanitra zany. Efa akaiky ilay fanjakan'Andriamanitra. Izay ny amin'iny Daniela toko faharoa iny zany. Fa inona moa no nahatonga antsika zany nanazava ny Daniela toko faharoa iny satria tsika le hoe fampifandraisana amin'ilay Apokalipsy toko 7 dia ny Daniela toko 7. Itsika nefa tsy afaka manazava ny Daniela toko 7 raha tsy fantatsika ny Daniela toko 2. Ka eto zany tsika dia zao hiditra zany tsika amin'ny Daniela toko 7 ka hanao paralelisma zany tsika amin'ilay Daniela toko 2 sy ny toko 7 satria mifandray be mihitsy zany le zavatra resahana ao amin'ny Daniela toko 2 sy ny Daniela toko 7. Inona ny zavatra resahana mitovy eo? Ny amin'ny fahitana dia zao manaraka lalana anankiray zany izy roa. Io Daniela toko 2 sy Daniela toko 7 lalana iray zany lalana arahana izy ireo. Fotoana izay resahany, fotoana iray koa ny resahana izy ireo. Ny fanjakana izay resahany dia fanjakana mitovy ny fanjakana izay resahany manomboka amin'ny fanjakana Babiloniana ka hatramin'ny farany tantaran'ny tany. Mitovy ny zavatra resahany io. Ny amin'ireo fanjakana rehetra resahanareo ao amin'ny Daniela toko 2
Dia hitantsika ihany koa ireo ao amin'ny Daniela 7. Fa ny symbole fotsiny miova. Raha ry amin'ny 2 ny resahana izy, amin'ny alalan'ny metaly, amin'ny alalan'ny tanimanga, no anehoana an'ireo fanjakana 4 ireo, fanjakana 4 lehibe ireo. Dia zao, aty amin'ny Daniela indray izy, aty amin'ny Daniela 7 indray izy, dia amin'ny alalan'ny bibidia indray no anazavana an'ireo fanjakana 4 lehibe ireo. Any amin'ny Daniela 7 zany izy amin'ny alalan'ny bibidia indray anazavana an'ilay fanjakana 4 lehibe ireo. Ka zay no mahatonga hoe raha nazava zany tsika ny Daniela 7 dia tsy maintsy fantatsika aloha ny zavatra resahan'ny Daniela 2 satria tsy mazava ny Daniela 7 raha tsy amin'ny alalan'ny fahazavan'ny Daniela 2. Dia hiditra zany tsika amin'ny Daniela 7 indray zany. Zany hoe tapany faharoa amin'ny Daniela indray no resahantsika zany. Dia raha tsy vitantsika indray ty Daniela 7 ty, tsy afaka miditra zany tsika raha tsy any amin'ny Apokalipsy 7 zany. Ka iresaka aritsika zany ny amin'ny Daniela 2. Raha ny zavatra hitantsika tany amin'ny iresaka ary zany tsika ny amin'ny Daniela 7 azafady. Raha ny zavatra hitantsika tany amin'ny Daniela 2 dia zao, iza no nanonofy tany? Nebokadnezara no nanonofy tany amin'ny Daniela 2. Nahita le nofy, nanonofy izy. Ary nomena azy koa ny heviny tao anatin'izany, fa zao tsy tsarony nanonofy na ny hevitry ny nofy. Fa iza no nampahafantarana ny hevitry ny nofy? Sy ny nofy dia Daniela no nampahafantarana azy. Fa eto amin'ity Daniela 7 indray zany dia zao, tsy hoe ny mpanjaka mbola lany nofy indray dia nomena ny Daniela ny hevitry ny nofy, fa tonga dia Daniela mihitsy no nanonofy, no nomen'Andriamanitra an'ilay faminaniana zany tamin'ny alalan'ny nofy. Tonga dia Daniela mihitsy no tenin'Andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'ilay faminaniana izany. Ka dia zao, vakitsika aloha ilay 1 fa eo izy miteny an'izay zany. Daniela 7 1, eo izy miteny an'izay hoe Daniela no nandray an'ilay nofy izany. Daniela 7 1 dia ahoana izy? Fahitanany seho tamin'ny Daniela ny amin'ny fanjakana 4 lehibe sy ny hitsaran'Andriamanitra ireo. 1. Tamin'ny taona voalohany, nanjaka ny Belsazara, mpanjakan'ny Babilôna, dia nanonofy Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriany, ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Ahoana ozy izy? Nanonofy Daniela ozy izy tamin'ny andron'izy, tamin'ny andron'izany mpanjaka Belsazara izany. Dia zao, sady nahita fahitana tao am-pandriany, ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Izy zany nandray ny nofy. Ka zao ary, ijery zany tsika ty nofin'ny Daniela ty hoe inona ary ty nofin'ny Daniela ty sy fahitana zay nomena azy ity indray zany. Dia ity nofy ty zany miresaka iny, miresaka biby 4 lehibe zany no resahany ato amin'ity nofy ity. Miresaka biby mahatsiravina izy ato. Miresaka tandroka izy ato. Miresaka lo maro izy ato. Fa dia hovakitsika mba ahafahantsika mahita an'izay araka ilay teny Tompo manambara manao hoe sambatra izay mamaky sy mihaino ny bokyty faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa atongotra ny andro. Dia hamaky indray zany tsika Daniela 7. Verenantsika vakina ara le izy. Daniela 7 vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 9 zany. Ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belsazara, mpanjakan'ny Babilôna, dia nanonofy Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriany, ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho, fa indreo ny rivotra 4 ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby 4 lehibe sady hafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia toy ny liona, ary nanana ny elatry ny voromahery, nijery eo mba ara-panongotra ny elany, ary natsangana tamin'ny tany izy ka najory tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona, sady natao manana fon'olombelona izy. Ary indro koa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera, izay nampisondotra ny ila-tenany, sady nisy taolatezana telo teo am-bavany anelanelan'ny nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy, mitsangana homana nofobe. Ary noho ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana ela-borona 4 teo an-damosiny, ary biby io nanana loha 4, ary nomena falapahana izy. Noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro nisy faha 4.
biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy nihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo anoloana izy sady nanana tandroka folo nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novahana teo alohan'io tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopampana izy mbola nijery aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehitra ony afo no nivoaka sy nandeha teo anatrehany ary ivoarivo no nanompo azy ary alalina no nitsangana teo anatrehany nipetraka ny mpitsara ary novelariny ny boky dia mbola nijery any aho no ny feon'ny teny miopapana dia mbola nijery any aho no ny feon'ny teny miopapana no tenen'ilay tandroka ary nijery eo ambara-pahamon'ny biby ka no le vonina ny tenany ary natao tamin'ny afo mirehitra izy ary ny amin'ny biby sasany dia nesorina tamin'ny fanapahany nefa no alavaina ihany ny andro iainany mandra-palan'ny andro sy ny fotoana ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tany amin'ny raon'lanitra ary nakeo amin'ny fahagola izy dia napakakeny teo anatrehany ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanapony fokom-pirenena sy ny firenena ary samihafa fiteny rehetra azy ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakana tsy ho rava izao Daniela nalahelo tampanahy ary ny fahitany lohako naraky taotray dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay nitsangana teo aho ka nanontany azy ny fototra izany rehetra izany dia nambarany tamiko ka nampahafantariny ihany ny hevitry ny zavatra ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana amin'ny tany nefa ny olo-masony avy indrindra no azo fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alaovalo dia naniry alala izay fototra mariny amin'ny fahefatra aho dia ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra izay manana ny vy sy hovarahana sady nihinana sy nahotaota ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotra dia nisy telopotraka teo anoloany dia ilay tandroka nanana maso sy vava izay niteny zavatra miopampana ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany mbola nijery any aho ary izany tandroka izany nanoto ny olomasina ka naharesy azy ambara-piavin'ny fahagola fa nomena rary ny olomasony avy indrindra ary tonga ny fotoana azo iny olomasina ny fanjakana izao no lazainy ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ty ambonin'ny tany izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anosiosy sy anorotoro azy ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana amin'izany fanjakana izany ary isy ray koa hitsangana anaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka telo ary teny anotra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olomasony avy indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eo an-tanany ireo ambara-patapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro fa hipetraka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sy hosombana hatramin'ny farany izy ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalebiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olomasony avy indrindra ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra dia anompo sy ano azy hatramin'izao ny faran'izany zavatra izany ny amiko izao Daniela naraiky tahotra indrindra ny eritreritro ka nivaloarika ny tariko nefa no toeriziko tao am-poko ihany izany teny izany raha namaky izany teny izany tsika ka nahalala ny Daniela toko faharoa dia efa mahita sarisary tsika efa azontsika olona sady ay ohatr'izao ty zavatra tenen'ity satria raha tena nanaraka tsara Daniela toko faharoa tsika dia efa hitantsika sady le izy fa eto amin'ny endrika biby indray nisehoan'lay izy izany ohatra ny tany amin'ny apokalipsy toko 7:10 ihany zany io raha nijery zany tsika tany amin'ny apokalipsy toko 7:10 dia inona moa ny apokalipsy toko 7:10 maneho an'le hoe pivot de l'apocalypse na hoe ivombesatry ny boky ny apokalipsy zany ny apokalipsy toko 7:10 zany io manomboka eo amin'ny toko 12 izy io fa ity Daniela fito toy ihany koa zany dia antsoina hoe io ny fonony bokin'ny Daniela na ihany koa hoe centre de gravité na hoe ivombesatry ny bokin'ny Daniela ny Daniela toko fafito zany dia antsoina hoe fonony bokin'ny Daniela io na hoe centre de gravité zany na hoe ivombesatry ny bokin'ny Daniela
dia ohatr'izay zany hoe misy fifandraisana be amin'ny apokalipsy toko 7:10 zany izy fa zavatra kely zay miova fotsiny hitantsika ato zany dia zao resaka hoe style de langage angamba zay ny azontsika lazaina eo amin'ny resaka le hoe fomba fiteny misy symbolika be deaibe zany eo amin'ny resaka ihany koa biby ny biby resahany eto tsy mba biby normal hoe hitantsika normal fa biby iny amin'ny teny frantsay izy de hoe animaux fantastique ozy izy ohatrany hoe biby tsy naturaly zay zany le izy ohatrany tsy biby naturel zany le biby animaux fantastique ozy izy de ny zavatra hitantsika ihany koa de mame izy raha oharina amin'ilay Daniel 2 de miresaka nombre zany izy ato misy nombre betsaka resahany koa zany ato misy chiffre omeny zany eo misy nombre omeny zany eo de inona moa ny fean'izay zavatra zay zany le maneho an'le hoe apokalyptika ho ny fitenenana na hoe famoakevitra amin'ny maso apokalyptika ny zavatra hitantsika io zany de zao mila manana maso apokalyptika zany tsika mamaky an'io zavatra io fa tsy ho azontsika zany io satria miresaka symbolika izy amin'ny alalan'ny fomba fiteny miresaka langage miresaka biby fantastique izy na hoe biby tsy naturel zany ny biby resahany eto miresaka nombre ihany koa izy misy nombre mena zany eo de raha tsy maso apokalyptika zany ianao tsy mahita an'izay zavatra zay de amin'ny maso apokalyptika no jerentsika an'izay zavatra zay ity Daniel 7 ty nefa de zao mitondra antsika amin'ny fotoana inona izy ty raha hitantsika teo tamin'ny Daniel nandray ny Daniel nanazava ny nofin'ny Nebokadnezara de tamin'ny andro ny Nebokadnezara mpanjaka Daniel no nanazava ny nofiny fa eto nefa de zao hoe ny mpanjaka teto efa tsy Nebokadnezara intsony fa i Belsazara no mpanjaka teto io izy ty Belsazara ty zany hoe taranaky Nebokadnezara zany izy io fa ny fanjakana zay hoentiny zany de mbola anatiny izy mbola anatin'ny fanjakany Nebokadnezara zany hoe tamin'ny fanombohan'ny régence ny Belsazara zany na amin'ny fitondrany an'io fanjakana io satria mbola fanjakan'ny papany zany io hoentiny io na ny raibeny mbola fanjakan'ny raibeny zany ty hoentiny ty de tamin'ny taona ovina izy ty tamin'ny taona 553 avant Jésus-Christ zany no nisy an'izany mpanjaka Belsazara zany tamin'ny taona 553 avant Jésus-Christ zany no nisy an'ity mpanjaka Belsazara ity izany zay indray zany lesitsika tamin'ity an'io ity isaorana ny tombonay zay vita satria fohy ny fotoana am-pelantanantsika ary maro ny zavatra zay mbola resahana kanefa tsy raha manotsika de maharitra ela indray ny fotoana ka hotoizantsika amin'ny lesona manaraka indray zany mikasika ny lesona iny zany manasantsika ry araka hivavaka tomporay masina sy tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'ny lesona zay vitanay teo anatrehanao tamin'ity an'io ity eny raha io manamasinanay ny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana sokafo ny fonay sokafo ny sainay amantaranay ny sitraponao ary eo ka tompony fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra taio zay amin'ny enemana zay ho avy indray taio zay amin'ny zavatra rehetra zay ataonay kaoka ny sitraponao ny tanteraka teraina mandrakizay ny anaranao ray saotra andriamanitra raha amin'ny anaran'i Jesosy nanandratanay zany vavaka zany ray teto anatrehanao amen de manao veloma antsika rehetra da iny tompo daholo